Elisabeth Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Natolotra ny filohan'ny République tamin'ny fomba ofisialy androany fonjany Metsy tosika izay fonja manana fiarovana manokana voalohany eto Madagasikara. Tsy marina ny filazana fa lasan'ny orinasa frantsay Somefa ny fiaramanidina miaramila iray voalohany izay nofidin'ny fanjakana malagasy amin'ny taona 2024. Ao Afrika Atsimo io fiaramanidina io amin'izao fotoana izao ary mbola misy fanamboarana atao raha ny fanambaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena androany. Piasa malagasy manodidina ny 20 no nanao fitakiana sy fitokonana tato anaty andro maro noho ny tsy fahazahoan'izy ireo ny zone tamina orinasa iray any Nosy Maurice. Araka ny loharano vaovao afindra eto Madagasikara ity orinasa ity aorian'ny fikatonany any amin'ny toerana. Mangataka ny ananafoanana ny vidin'ny lavanilina farany ambany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny fiarahamonim-pirenena avy amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo. Tokony avela malalaka ny famaritan'ny mpandraraha azy izany azy saingy ny kalitao sy ny rapatriement de devise no asiana fanaramaso ny fanjakana. Maresaka iraisam-pirenena resy tosika tanteraka ny Ebola ao Congo araka ny nambaran'ireo manam-pahaizana. Ankoatra ny fanamafisana ny fanaovam-bakisiny ho avy eny an-tsena ihany koa ny fanafody vaovao iadina amin'ny Ebola. Ny andinina avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia tsy marina ny filazana fa lasan'ny orinasa frantsay Somefa ny fiaramanidina miaramila iray voalohany izay novidin'ny fanjakana malagasy ny taona 2024. Ao Afrika Atsimo io fiaramanidina io amin'izao fotoana izao ary mbola misy ny fanamboarana atao aminy raha ny fanazavan'ny ministry ny fiarovam-pirenena tamin'ity androany teny alarana evzao. Efa voalohany fanjakana malagasy ny apahany betsaka amin'ny vola hividianana ilay fiaramanidina Gaza. Mbola misy ny fanamboarana ara-teknika izay atao amin'ilay fiaramanidina miaramila novidin'ny fanjakana tamin'ny taona 2024. Androany nitondra fanazavana mahakasika izany ny ministry ny fiarovam-pirenena mahakasika ireo resaka miparitaka amin'izao. Tram'izany reo planina samy hafa hitanareo tafiditra amin'izany reo ngidibina hélicoptère tazanareo ary efa tazanareo teto ny avion Kazat tamin'ny 20 Jiona 2024. Izy io nefa dia mbola misy modification technique na fanamboarana tsy maintsy atao satria tsy afahantsika mandatsaka platsaka amin'ny elinaina ohatra ary mbola misy pisipitsiny samihafa ara-teknika izay tsy valaparako eto izay tsy maintsy mbola amboarina ary tsy afaka ampiasaintsika zany raha tsy vonona tsara ny fiaramanidina. Marihana fa ny fitondram-panjakana malagasy dia efa nandoa ny apahany betsaka amin'ny vola hividianana an'izany roplanina Gaza izany izay mbola ny Afrika Atsimo ankehitriny. Misy fahatarana ny fanamboarana ara-teknika izay natao tamin'ilay fiaramanidina noho ny fikatonany sistanitra ny fanazavana. Antony mbola mahatonga ilay fiaramanidina mbola ao Afrika Atsimo hatramin'izao. Ny famerenana roplanina izay an'ny fanjakana malagasy averiko indray mandeha ary tsy piako fa ilay roplanina dia an'ny fanjakana malagasy tanteraka. Dia mbola misy pisipitsy teknika amin'ny famerenana azy ao ny resaka maintenance izay satria avion ngeza be izy io, ao ny maintenance, ao ny mbola fifanarahana amin'ny fampianarana izay mpanamory malagasy hitondra an'izany roplanina zany sy ny fandraisana azy ara-teknika mba hilamina tsara ny fandraisantsika an'izany roplanina zany. Araka izany tsy marina ny vaovao izay nivoaka tao amin'ny gazety Le Monde izay milaza fa aty voalohan'ny fanjakana ny vola hividianana ilay fiaramanidina miaramila Gaza CN 235 ka lasan'ny orinasa frantsay Sofema ilay fiaramanidina miaramila voalohany izay novidin'ny fanjakana malagasy ny taona 2024. Piasa malagasy manodidina ny 20 nanao fitakiana sy fitokonana natao anatin'ny andro maro izay noho ny tsy fahazahoan'izy ireo ny zone tamina orinasa iray ao Nosy Maurice araka ny loharano vaovao
afindra eto Madagasikara ity orinasa ity aorianany fikatoanany isy any antoeranany nambinina ravelo orson. Efatrandro izay no nanaovan'ireto teratany malagasy monina ao Maorisy ireto ny fitokonana. Antony hikatona tanteraka ny orinasa niasan'izy ireo any antoerana noho ny afaty antoky ny orinasa nateriky ny Covid-19 ary misa mahery ny 20 ireo nilaza fa tsy nisitraka ny zomy. Ny orinasa kory tompoko tsy sanatry fahity fa ifindra any Madagasikara araka ny fomba ofisialy izay efa nolazaina taminay. Manarakaraka izany dia izahay mpiasa dia matsapa fa vohitsakitsaka ary tsy voahaja ny zo sy ny zoa izay tokony ho azon'ny mpiasa rehetrarehetra. Manarakaraka izany dia efa mba nisy any ny dingana nataonay tatitra tany amin'ny manam-pahefana ny ambasady fa mbola eo am-piandrasana ny valiteny izahay hatramin'izao. Tsy vitan'izay fanitsakitsana ny zon'ny mpiasa izay fa mbola misy ihany koa ny fampiororona sy fanomezana passeport rouge na ny tsy fahazoana miditra ny sistany Nosy Maorisy sy intsony mandritra ny 5 taona farafahakeliny araka ny fitantaran'ireto teratany malagasy ireto. Zay dia mahazo fampiororona atao fiasana amin'ny resaka passeport rouge andeha any Madagasikara raha sy manaiky ny baiky ny atao fiasana amin'ny resaka passeport zay. Manaraka an'izany raha ity société ity alefa any Madagasikara nefa zahay aty atao loatra an'izao, inona moa ny tombosoa azon'ny vahoaka malagasy raha izao ny zava-misy any atoerana dia manentana ny tompon'andraikitra rehetrarehetra hatrany ambaratonga ny aty ambany ka hatrany ambony mba hijery zao zava-misy rehetrarehetra zao misaotra tompo. Hitoetrany ny fitokonana ataon'izy ireo raha toa ka tsy mivaly izany raha ny fanazavana trany. Atreto tsy mbola nisy ny fitadiavam-baolana nataon'ny mpampiasa azy ireo raha ny fantatra misy ny vinavina hamindra ity orinasa ity eto Madagasikara. Lafa vaoafa kosa indray dia mangataka ny anafoanana ny vidin'ny lavanilina farany ambany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny fiarahamonim-pirenena avy amin'ny faritra Savasy Analanjorofo. Tokony avela malalaka ny famarita ny mpandraraha azy izany saingy ny kalitao sy ny rapatriement de devise no asiana fanaramaso ny fanjakana. Evy Richard. Tsy nahitambokany amin'ny fanatsarana ny sehatry ny fandraharana lavanilina ny fameram-bidina ataon'ny fanjakana. Lohalarana ny vidin'ny farany ambany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay noferana ho $500. Tsy araka izany ankilany ny fitodonganan'ny vidin'ny lavanilina eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ka mananosarotra ny mpandraharaha hoy ny fiarahamonim-pirenena avy ao amin'ny faritra Savasy Analanjorofo. Tsy afaka zany ny opérateur gasy na vazaha io avy aty Madagasikara andefa vanilina any ivelany raha ambany io $250 io. Ny zava-misy alefa dia tsisy prix io any ivelany fa mihodinkodina eo amin'ny $150, $100 na mahery kely zany ny prix hitandry zareo. Raha ohatra zany comme c'est contracteur anao zany $150 tsy te halala ny fanjakana fa tsy maintsy any amin'ny rapatriement de devise tsy maintsy cotina à partir de $250 ihany ny vanille zay avoakanao fa zay tsy feno amin'iny dia tsy maintsy feno anao. Dikan'izay zany mametraka blocage mihitsy zany ny fanjakana amin'ity raharaha ity. Mitotonga natoraka izay ihany koa ny vidin'ny lavanilina manta na teo aza ny fameran'ny fanjakana ho $507. Ankoatran'ny fikatson'ny fandraharana ara-barotra manodidina ny seha-piariana lavanilina kapobeny, miantraika mivantana amin'ny fiainam-bahoaka indrindra ny tantsaha mandinika ny fitodonganan'ny vidin'ny lavanilina. Antony angatahan'ny fiarahamonim-pirenena avy ao Savasy Analanjorofo ny fanafoanana ny fameram-bidy. Ny fangatahana zany ataony eto tsy sarotra no mamafa sonia foany fotsiny le prix plancher $250 dia samy mitady zay client ivarotany le olo. Fa ny fanjakana kosa no miandraikitra ny kalitao ny vanille ivoaka mba tsy hanimba ny label atsika. Dia miandraikitra koa zany ny fanjakana amin'ny
famerenana ny vola vahiny aty Madagasikara mba hiditra ny pitapom-bola am-panjakana. Raha nanao facture le entreprise $150, iny $150 iny multiplié par quantité exportée, izay ny rapatriement tokony ataon'le entreprise. Ankoatran'ny fanafanana ny vidin'ny lavanilina farany ambany, takian'ny fiarahamonim-pirenena mitondra ny tarenan'ny mponina anatin'ny faritra Savasy Analanjorofo ihany koa ny hamerana ny fomba famaritana ny fotoam-pitsokafan'ny taom-piotazana noho ny tsy fitovian'ny fotoana mahamasaka ny vokatra, indrindra ny faritra mpamokatra manamorona ny ranomasina. Takian'izy ireo ihany koa ny hamerenana ny fizarana ny agrément eny anivon'ny faritra. Isan'ny vaovao misongadana ihany koa dia natolotry ny filohan'ny Repoblika tamin'ny fomba ofisialy androany ny fonjany Mieritsetosika, izay fonja manana fiarovana manokana voalohany eto Madagasikara, fonja vaovao izay azaka voafonja 700 eo fanadina. Tahaka izao ny fonjany Mieritsetosika vaovao manana fiarovana manokana amin'ny prison de haute sécurité azy izy. Isan'izany ny fisiny fanaramaso, feno caméra de surveillance ny ao anatiny sy aty ivelany izay takatra maka sary mazava tanteraka hatrany amin'ny 4 kilometatra manodidina ny fonja. Arak'izany, manaraka ny fenitra tanteraka ity fonja ity, mafiorina sy azo antoka natao hitatana ireo navita heloka bevava sy ireo gadra mampidoza ary manaja ireo afepetra mahakasika ny zon'olombelona ihany koa izy. Androany natolotry ny filohan'ny Repoblika ho an'ny fandrarana ny fonja ity fonja manana ny fiarovana manokana voalohany eto Madagasikara ity. Fonja farany natao teto Madagasikara, fonja lehibe manara-penitra, ny tiako lazainy tsy manara-penitra koa fa fonja lehibe, dia ny taona 750 no nanorina ny tsiafa ny fitondram-panjakana tam'izany, tamin'ny taona 750 zany hoe efa 140 taona lasa izay nisy fonja lehibe farany naorina teto Madagasikara. Ary ankehitriny tsika dia taona 120 raha tsika malala ny zava-misy sy ny zavatra mitranga eny anivon'ny fonja reny, satria dia feno tanteraka ny fonja, manerana ny nosy io, feno tanteraka. Fantatra rao ngambany hoe mitehaka dia miorirana dia matory atsy, ny fofona tsy lazaina intsony, ny aretina tsy lazaina intsony. Ary tena hoe rehefa voafonja zany ianao eto Madagasikara dia namany hoe makany amin'ny afo be mivatana, afo be eto an-tany. Isam-ponina dia mitombo, ary mitombo arak'izany ihany koa nisan'ny meloka sy ny voasazy ary ny voafonja. Ny zavatra mitranga dia lasa tsy zarizary zany, ny fahadiovana, miteraka sy miparitaka ny aretina, ary indrindra lasa manjaka ny risoriso sy ny kolikoly eny amin'ny fonja. Tsy misy andro miratra na ho an'ny voafonja na ho an'ny mpandrarany fonja. Zany ny fiainana dia tena ao anatin'ny aizina tanteraka. Na dia ao anatin'ny aizana azy dia tongotsika fitondrana ankehitriny hitondra anjara masoandro, ary masoandro ny balika toy izao no entitsika eto amin'ny firenena, no entitsika eto Madagasikara mba hampandroso an'ity firenena ity. Miisa 700 ny voafonja no zakan'ity fonja vaovao eto Mieritsetosika ity. Malalaka tsara ny anatiny sy ivelany amin'izany. Malalaka tahaka izany ihany koa ny efitrano fisakafoanana, ny lakozia, ny trano fandroana. Eto ihany koa no ahitana fonja voalohany eto Madagasikara misy parloir toa ireny fahitany ivelany reny. Ezaka lehibe amin'ny fanatsarana ny fitantanana, ny fahavitany fotodrafitrasa tahaka izao raha ny fanazavana. Amin'izao fotoana 7 alina no isan'ireo voafonja manerana ny nosy, raha toa ka 1 alina no tokony zakan'ireo fonja misy. Tsy ny eto amin'ny faritany Antananarivo irery ihany no isitraka fonja manara-penitra toy ity, fa hitoetrany ny fananganana any amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Tanjona petraka ny fitohizan'ny fanatsarana trany, ankoatra ny lafin'ny fotodrafitrasa. Hivoatra ihany koa ny fitondrana ireo voafonja ho eny amin'ny fitsarana. Tsy hisy intsony ohatra ny gadran-de bus, hiray fiara amin'ny daholobe na koa ireo voatery andosarana fiarakaretsaka
satria notolorany filohan'ny repoblikan'ny rajoelona fiara fitaterana manokana ho an'ireo gadra ny fonjaben'ny tsy afasy sy ny fonjana tany mora. Manabahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity tsy izany fa ramatoa Fanjanarivo Simonette Pascaline izay hiatale général'ny MCU na ny Maison de la Communication des Universités miravanao tonga so ato anatin'ny fampalalam-baovao araky ny fantatsika izay moa dia ao anatin'ny tontolon'ny université izay misy ny hetsika izay karakarainareo afaka lazalazaina misy kokoa ve makasika izay hetsika izay. Misaotra tompoko ny salon de l'étudiant et de l'emploi zany andiany fahatelo dia atao etsy amin'ny tokotanin'ny TVM RNM Manosy ny 20 ka hatramin'ny 22 septembre zany hoe ny latsinainy ka hatramin'ny larobia izao. Dia zavatra maro no hitan'ny tanora ao anisan'izany moa zany ny tena sainy ho avy eny ny mpianatra any amin'ny lycée ireo vao nahavita baka nahazo ny diplôma baka ary ihany koa ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony sy ny ray aman-dren'ny mpianatra. Inona dao zany no hita ao anatin'ny hetsika izay karakarainareo? Tena misy mampiavaka azy tokoa ity andiany fahatelo ity satria izy fa mila be larakevitra maro ao izay ahitan'ireo ataontsika hoe olona entanina ho avy eny tena ahitany ohatra ny hoe inona ny lalana ale raha hiditra any amina orinasa ngeza be izy rehefa vita fianarana zany. Ohatra ny hoe orinasa lehibe sahala amin'ny hoe Sokolé, inona ihany koa ny fomba atao mba anaovana CV araka ny tokony izy mahataitra ny mpampiasa ary inona ny lalana sy teknika tokony arahana raha hitady asa satria aza adiny fa rehefa avy miofana dia tokony hiasa ihany koa. Fa ankoatr'izay koa ataoko hoe anisan'ny tena mampiavaka nyity andiany fahatelo ity ny hoe inona ny lalana ale raha ohatra ka anorona ny orinasany manokana le tanora satria aza adiny ihany koa fa na mbola mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony ara dia efa mety hiomana amin'izay fanorenana orinasa izay. Inona ihany koa ny karazany hoe antony mampatonga ny orinasa anankiray mba aomby ka tokony isy manampy azy na hoe incubateur. Isy an'izay karazana famelabelan-kevitra izay koa ao ary ny tsy azo adino anankiray dia isy famelabelan-kevitra ngezabe mikasika ny hoe orientation scolaire et professionnelle ny dikan'izay mba tsy ho diso safidy le tanora amin'ny lalam-piofanana alehany dia tokony ho fantany hoe iza moa izy io satria raha atao hoe ataontsika hoe safidy anao dokotera zao le tanora nefa sanatria vao mahita raha izy dia torana dia tsy ho zay mihitsy zany lalam-piofanana alehany. Dia misy masotsivana na critère tokony arahan'le mpianatra zany eo hoe raha isafidy ohatra ny hoe anao lalam-piofanana ity na itsy inona ny masotsivana tokony ho raisiko mba tsy ho diso safidy ahako. Dia anisan'ny ataoko hoe mampiavaka n'io salon io izay karazana famelabelan-kevitra sy atrikasa ahitandry zareo zavatra mivaingana fa tsy sanatria hoe resabe fotsiny. Araky nefa lazainao teo moa misy ny hoe famelabelan-kevitra ao anatin'io salon izay karakarainao ankoatran'izay misy hoe fampiratiana koa zany ao anatin'io izy dao ny anao fampiratiana raha misy? Misy fampiratiana ao satria izy trano evana standy amin'ny 900 eo ireo standy ireo dia anolotra n'ilay karazana hoe offre de formation na ny hoe karaza lalam-piofanana azo arahana eny amin'ny anjerimanontolo na any amin'ny fanjakana io université mpanjakana na any amin'ny université tsy miankina. Dikan'izay zany tena malalaka tanteraka mihitsy ny karazana lalam-piofanana ary tena mivelatra afaka jerevan'le tanora hoe inona ny ataony. Dia ny anankiray ataoko hoe mampiavaka azy fa adiniko ny laza azy teo misy partie virtuelle io salon io zany hoe ho an'ireo any amin'ny faritany indrindrandrindra dia isy partie virtuelle afaka arahana eny amin'ny tambazotra tserasera Telma. Dikan'izay zany tsy ny atao Antananarivo irery no afaka manaraka an'ilay salon fa hatrany amin'ny faritany indrindraindrindra. Ary ina koa sara ny tena hoe ankoatran'izay hoe fampiratiana sy orientation ho an'ny tanora zay dia inona anisan'ny hoe tanjonareo amin'ny karakara? Ny tanjona zany dia izao mba tena tsy ho diso safidy aloha indrindra fa reo vao afaka baka sy na mbola any amin'ny lycée dia tokony efa halala mialoha hoe inona ny karazana lalam-piofanana ao arahany dia mba tsy ho diso safidy le tanora tsy ho lany vola ny ray aman-dreny tsy ho lany vola ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izay fantatsika ary ankinan'ny MCU fa mandany vola amin'izay resaka fampianarana ambony izay ary indrindrandrindra ihany koa mba hiena ilay fitsoanan-daharana na hoe abandon any amin'ilay klasy voalohany première année satria betsaka ny mitsokan-daharana no ilay safidy diso hatrany am-boalohany. Dia izay zany ny ataoko hoe anisan'ny tena tanjona ngezabe ao anatin'izay ary anampiana ihany koa moa
ny université na ny fanjakana na ny tsy miankina hoe andeha makany aminy reo tanora reo anaraka n'izao lalam-piofanana zao. Ny amaranantsika anazy ary ny alefa sary fanentanana ho an'ny mpijery. Alohany anentanana dia tsara mariana eto fa tena isaorana eram-poeran-tsaina ireo rehetra nanao tantsoroka amin'ity salon ity. Ny sponsor officiel moa dia ny Telma, misy ihany koa ny partenaire Agenco Madagascar, ny Extase ao anatin'ny groupe action misy ny Telma ihany koa, dia misy ihany koa ny ATDO, ny ORTM tsy adino ao anatin'izay raha tsy nisy an'ireo mpitantsorika ireo zay dia zay irakirana ihany ka dia manatitra ny fisaorana ary manentana ny tanora rehetra any amin'ny lycée ireo vao afaka baka ary indrindra ihany koa ny mpianatra eny amin'ny université sy ny ray aman-dren'ny mpianatra ho avy sy ho tonga maro eny fa tsy hanenenana ny fahatongavana eny fa tsy adio safidy amin'izay lalam-piofanana ho arahana ary hitondra any amin'ny asa izay eritreretin'ny tanora any aoriana. Mazava tsara angamizay fa angasanao fa hitato anatin'ny sampana fampahalalam-baovao antondra misimisy kokoa sy fanazavana makasika izay etsika karakarainareo izay. Mankasitraka tompoko. Zay makasika an'iny fa tahaka mazatra anaraka doka fatra isika melona dirantsika ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy eo ary. La passion d'apprendre avec Zumba et Telma. Le MESRS, la MCU et Telma vous présentent le salon d'orientation de l'étudiant et de l'emploi le 20, 21, 22 septembre à l'ORTM à Nice. Rejoignez-nous sur place pour diverses expositions, conférences, débats et suivez toutes les actualités du salon sur la page Facebook de Telma. Sponsor officiel, Telma. Soye, mahay mandeha ny zanaka dada sy neny. Soa ihany fefa vonona ny kiraro ianarany mandeha sady voatandrina daholo ny rirany maranitra sy prizy ato an-trano. Oops, mbola misy adino. Adininao no nisafidy ny couche tsara ho azy. Ny couche tsara indrindra ianarany mandeha, tsy bakabaka. Vaovao lehibe ny fikarohana momba ny couche mety ho an'ny zazamiana mandeha noho ny fisian'ny elastika amin'ny didiny 3 mitazona azy na feno azy ny couche molle fixe no mitazona indrindra. Araka ny fikarohana nataonay, ny couche molle fixe no mety indrindra ho an'ny zazamiana mandeha. Rineny mampiasa ny couche molle fixe. Toujours plus de foot ensemble. Voilà, on a l'épilogue de notre saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal+ Sport. Réabonnez-vous en avance et profitez immédiatement de vos chaînes bonus avec la nouvelle semaine généreuse. Les bouquets Canal+. Isanandro. Metitra ny tapany faharoan'ny vaovao isika dia toy ny fanaraka ho isaky ny azoma dia misy ny fidirana mivatana atao anatin'ny fampahalalam-baovao rehefa vonina ny sary dia alatsantsika avy hatrany izany. Zoma manefika ny andro fotoana izay ivoan'ny olona maro any atokantrano any misy ihany koa ireo manala ny mavesatra ny herinandro dia toerana iray izay manolo pneu indray no entina aminareo amin'ity androany ity ary eto agnilako eto ny tompony ity toerana ity izay resadresaka amintsika ny mahakasika an'izay fanontaniako voalohany madama inona ny nahatonga anareo ny safidy hoe hanokatra ity toerana ity asa anankiray ity eto amin'ity toerana ity. Zay moa zany efa teto foana nipetraka hatramin'izay tanànanay mihitsy eto efa hatramin'izay dia teto amin'ity toerana ity taloha nangingina be mihitsy dia mipetrapetraka eo tokotany dia mitatitatra ny hevitra dia raha misy moa mikirakira amin'ny resaka automobile dia andao tsika hanao fanaovana pneu dia nanandrakandra ny tany voalohany aloha dia nandeha tsara ilay izy nety ny fiara koa amin'izao betsaka ny olona manana fiara dia mety tsara e.
Isan'ny hoe toerana misokatra 450 ora 7 jours sur 7 ity toerana ity. Nandritra ny valanaretina Covid-19 nareo ve isan'ny misokatra foana ihany koa? Eny tompoko nisokatra mihitsy satria mamonjy koa izay tao anatin'ireny satria tao anatin'ny Covid-19 ireny betsaka ny ambulance mandeha, ny polisy, ny gendarme, ny maramila, ny dokotera miasa foana ireny ka raha sanatrian'izany hoe nisy zavatra manjoana azy eny amin'ny resaka pneumatique dia mba namonjy izay teto ny voa foana izay moa izany. Ary na kosa ny hoe olana izay sedrainareo ety amin'izao? Ny olana moa izany dia resaka rehefa harivariva ohatr'izao ny andro dia be mpampiasa angamba ny courant jirama dia milatsaka be ilay tension dia matetika ilay izy izany tsy dia mahazaka loatra ilay fitaovanay satria ambany be loatra ilay tension ny jirama dia midina ambany be ilay tension dia tsy dia mahazaka loatra ilay compresseur sy ilay fitaovana izany amin'ilay courant. Dia izay no fanontaniantsika aminazy fa hiditra lalindalina kokoa amin'izay tsika hijery ny hoe ohatry ny ahoana ny fomba fanoloana pneu, inona daholo reto fitaovana rehetrarehetra ireto. Ho anao Ramose afaka mba hazavainao anay kely ve hoe inona zao ty zavatra anankiray ty? Ity zany fanalana pneu dia moto pneu. Fanaovana montage na pneu ty manala dia mampiditra. Dia ity fanaovana grattage pneu atao tip-top. Rehefa tapenana pneu misy lavapazy zany ohatra hoe anapana pneu dia mampiasa an'ity. Mety hoe maharitra frine zao ny fanoloana pneu anankiray? Sisy 3 minutes. 3 minutes dia vita. Miaraka amin'ny manala anazy avy amin'ny 5 minutes. 5 minutes. Dia eo amin'ny ohatry ny hoe karazana ohatry ny ahoana manamboatra pneu, ohatry ny ahoana vitanareo eto daholo ve ny fanamboarana pneu rehetrarehetra sa hoe manao ahoana? Vita ilay izy fa araka miakina an'ilay pneu hoe ity misy ohatra hoe rovitra valana ohatr'izao zao ny pneu zany zao dia tsy mety ohatra hoe ohatr'izao amin'ny valany dia tsy mety. Fa lavapatsika izy mety ohatra hoe tataka mahitsy amin'ny valany dia mety mbola repérable. Rehefa amin'ny alina ohatry ny ahoana indray ny olana matetika mitranga amin'ireny kodiarana ireny? Ny olana zany ilay amin'ny alina ilay olona sendra taraiky avy any lavitra any dia manday aty manao pneu. Satria taraiky any tsisy mpanao pneu. Eto manao 24 eto amin'ny discours izay ilay manao 24 eto. Eo mety hoe tomobile firy eo zao no aty amin'ny rehefa amin'ny alina firy eo ny tomobile tonga ety aminareo? Vitsy ilay izy party eo amin'ny 5 eo zany no betsaka manao pneu fa ilay amin'ny alina ilay sendra ilay hoe taraiky any. Eny ary afaka mba hazavainao anay kely ve hoe makaiza dia makaiza ilay fikarakarana pneu eto inona koa ny ilana n'ity toerana ty ohatry fitestena pneu ty rehefa ohatra hoe miala avy andry zany ny pneu avato dia contrôlena ato amin'ilay tiblesy. Dia ato ny hitana anazy hoe misy lavapantsika ohatr'izany. Mety eo amin'ny ohatrin'ny koa zao ny manolo pneu ety aminareo ety? Zao manolo pneu zao raha ohatra n'ity 4x4 ty dia 15 000. 15 000. Ohatra hoe pneu ity zao tapetaka atao pneu soloina vaovao 15 000 francs. Inona kosa tsy vitanareo eto raha ohatra ka hoe misy olona sendra tonga ety aminareo ety? Dia taminay zany resaka mpanao pneumatique ihany zao no ataonay hatrizay mihitsy dia pneumatique. Raha ohatra kosa ve hoe misy pneu tsy azo amboarina intsony dia efa misy pneu hoe amidinareo sa hoe tsy maintsy amboarina ihany? Tsy maintsy amboarina ihany raha mety. Fa rehefa tsy mety intsony dia tsy maintsy voatery mitady soloina. Misaotra betsaka anao Ramose nitondra izay fanazavana izay dia izay no azonay natolotra taminareo tamin'ity alina ity averinay any amin'ny Anlalàina David ary ny fitenenana. Isaorana moa ny laharanay fison sy fampiristontso nitondra tamintsika ireny vaovao tsara ho fantatra tamin'ity androany ity ireny. Fa ny izatsika ny vaovao dia toy ny mahazatra izay fanaraka ao isaky ny zoma orinan'ny fampalalam-baovao ny fandaharana ankitsipo. Iresaka mahakasika ny fanokafana bakabaka Madagasikara ny fomba fiasan'ireo gouverneur ny fandaharana ho amin'ity androany ity arahoary ny sombiny amin'izany. Tsy hoe kritika ihany zany ny andehanako eto fa tsara ihany ilay vahoaka mba mampita hoe inona no nampanentenaina, inona no hita. Dia ny
tena tokony karakaraina mihitsiny zany le faefa mividiny vahoaka ahoana ny ataony fitondram-panjakana ity mba hampiakatra aingana dia aingana ny faefa mividiny vahoaka satria tototra ny vahoaka amin'ny resaka transport amin'ny resaka inona ty écolage amin'ny resaka hofantrano tena mijaly miaraka amin'le resaka vidim-piainana miakatra ny PPN sy ny sisa ka raha ohatra ka mbola misy ny urgence des urgences dia tena le olombelona tompoko le olombelona mba tsy hivarina ho mpangataka ny classe moyenne fa raha mijaontsika amin'ny teny zao dia tena misy zany transformation zany androany ianao classe moyenne raha pitso ianao mangataka any amin'ny arabe mety tonga aminao ihany ny afatra oza hoe raha tianao mbola mieritreritra ny 2023 ianao dia mba jerevo ihany ny fomba fiasa nyreo olona nitendrenao reo any amin'ny faritra fa be da be ny zavatra tsy mandeha mila amin'izao fotoana zao mila verina miasa ny resaka fizahantany mangataka zay asokafana sistany jerevo io resaka la vanilla io ny manahirana eto mantsy dia lasa ohatra ny hoe président de la république daholo zany no sady premier ministre no gouverneur no ino raha tsy mihetsika ny président de république dia ohatra tsy mihetsika le olona ato ambany eto lafa vaovao hafa kosa indray dia mitombo ireo vehivavy miroso amin'ny fandidina rehefa hiteraka eto amintsika amin'izao fotoana izao ankoatran'izay dia isany mbola ahitana taha ambony amin'ny fahasaroto fiterahana eto amintsika maro ny antony izany raha ny fanazavana azo miantarandriana efo tombo ny vehivavy mitondra voakatra amin'ny misian'ny covid-19 fa manerana ny nosy ahina manoloana io ny mety tombony vehivavy totso fahasarotana eo am-piterana raha toa ka tsy misy ny fanatsarana ny setry ny fandraisana azy ireo antony hatreto ambony ny tahany fahasarotana miseho am-bevoaka hiteraka eto amintsika raha ny fanadihadiana farany 10 isan'andro ny vehivavy maty eo am-piterana isan'ny mahatonga izay ny famaroan'ireo misafidy ny tsy hiteraka any amin'ny toeram-pitsaboana amin'izao fotoana izao ohatra reny 2 amin'ny 3 no miteraka ao an-tranony ankoatra izay olana ihany koa ny tsy fampiana ara-pitaovana sy ny fahavitsiny hôpitaly manerana ny nosy tamin'ny heritaona tao anatin'izay zavatra noteneniko izay nanao enquête na angona tao amin'ny UNFPA tao amin'ny Nations Unies dia namoaka tamin'ny valin'le angona tao anatin'ny valin'le enquête zany hoe nohon'le fisian'le fahasarotan'ny fiainana rehetrarehetra sy zavatra niseho nandritra n'ireny contexte ny covid ireny dia eritreretina hoe isy hatrany amin'ny 800 000 naissance any nanomboka tamin'ny angan'ny covid ka makaty eto Madagasikara dia izay zany no nahatonga anay hoe tokony isy mandray an-tanana zany fiterahana rehetrarehetra zany somary ambonimbony ihany ny reny maty am-piterahana zany zay dia mbola betsaka ny ezaka tokony atao ny tsirairay avy ary eo indrindra no ampirisihana ny reny rehetra mba hanantona ny tombom-pahasalamana rehefa hiteraka satria ny akamaroan'ireo reny maty eo am-piterahana ny akamaroany dia saika tsy manantona tombom-pahasalamana na tsy hatrehan'ny olona ny anatra manokana momba ny fampiterahana etsika ilan'izay ny tombo ihany koa amin'izao ireo vehivavy miroso amin'ny fandidiana eo am-piterahana fiakara ny fandidiana amin'ny fahaterahana amin'izao fotoana izao dia miankina amin'ny zavatra anankiroa indraindray efa taraiky ilay vehivavy tondra voaka vao tonga any amin'ny toeram-pitsaboana na miankina io na tsy miankina efa manomboka mijaly ilay zaza ao ankibo dia voatery tsy maintsy anavotana ny ain'ilay zaza dia miditra amin'izay fandidiana izay tsika misy antony iray koa dia zay zava-misy le izy aloha dia safidy mihitsy no ny antony ara-pahasalamana no ny antony manokana no angatahana an'izay hoe zaho didiana fa tsy teraka amin'ny lalana voajanahary somaro mitombo raha tatoato nefa afaka hitarafana koa zany fa manomboka matoky ny vahoaka malagasy amin'ny fitsaboana eto Madagasikara satria taloha ange tena hoe voalazaina hoe hodidiny ianao dia efa korotana daholo ny fianakaviana ny fiakaran'izay tarehimarika izay zany dia afaka hitarafana hoe matoky ny fitsaboana eto Madagasikara ny vahoaka
famitombona ny toeram-pitsaboana sy ny mitsabo no isan'ny vahaolana mikasika ny tontolon'ny fiterana eto Madagasikara. Ahafahana manatratra ny tanjona ny fiara-miasan'ny fanjakana sy ny tsy miankina. Mitombo tsikelikely amin'izao ireo hopitaly tsy miankina misy. Tamin'ity androany ity ohatra no notokanana ny Maristopsa Ambohipo-Andohiny Mandroseza. 13 isanjato ny mpiasa eo anivon'ny orinasa jirama ihany no vehivavy araka ny antotanisa avy amin'ny tompony andraikitra. Manoloana io dia ampitoviana nisan'ny mpiasan'ny jirama lasy vavy amin'ny fandraisana mpiasa manomboka izao nambina ravela orso. Raha nambaran'ireo tompony andraikitra eo anivon'ny orinasa jirama, lehilahy avokoa no mitazona andraikitra eo amin'ny lafiny ara-teknika, ny rano sy ny jiro hatramin'izay. Ho ampitoviana ny isan'ny lahy sy ny vavy amin'ny fanatanterana izany asa izany manomboka izao. Raha ny fantatra, tsy misy afa-tsy 13 isanjato ny mpiasa eo anivon'ity orinasa mpanjakana ity ihany no vehivavy, ka eo amin'ny lafiny ara-administrativa avokoa no sahanin'ireo vehivavy miasa eo anivon'ny jirama ireo. Manoloan'io, manomboka izao ho apetraka ny miralenta eo amin'ny fandraisana mpiasa na lahy na vavy tahaka ny efa nisy tamin'ny fifaninanana natao ny volana vitsy lasa izay. Isan'ireo mpiasa vehivavy mitazona andraikitra ara-teknika noraisina ho fampiarana izany miralenta izany Perline. Voalohany cursus-naka mifagnaraka amin'ny jirama satria za nagnano génie électrique tamin'ny polytechnique. Dia zegny nahatonga za hoe aloha andeha amin'ny jirama hagnano stage. Mitondra fisalasalagna anaka satria za ne tsy niragna fa za mihitsy mivory hoe aloha za hagnano, donc tsisy fisalasalagna tokony ho vita fa izy ndraiky angoatra mitovy fa efa misy koa teknika nampianarin-dreo za les agents sur terrain zay mi-encadrer za tany hoe raha ohatra ka tsy vitako zegny le angovy dia ireo magnampy za amin'ny alalan'ny corps de service. Tsisy fakiviana satria na tamin'ny voalohany mbola tsy nety nangala monteur na le mpianatra potony ireo tamin'ny voalohany fa za mbola nijanona tao satria le asa tiako dia tsisy fakiviana zegny nampidoko za jusqu'à jeudi. Tsara ho marina fa ity tovavy ity izay isan'ireo vehivavy sa nianika andrinjorin'ny jirama nandritra ny andrana nataony tao Antsirana ny farany teo ary afaka tamin'ny fifaninanana izay nataony ka izao isan'ny voaray ho mpiasa raikitra eo anivon'ny orinasa jirama izao. Polisy munisipaly Vaovao misy 100 vonina 570 no raisin'ny commune Antananarivo amin'ny taona 2024. Ifarana ny fahatelo ny volana Desembre izao kosa ny fandraisana ny antota taratasy ho an'izay ifaninana amin'ny zany ny alarana efsa. 570 ny polisy munisipaly ankehitriny eto Antananarivo renivohitra izay mbola tsy mahasehaka ny asa misy eto Antananarivo. Araka izany ampiditra polisy munisipaly Vaovao miisa 100 indray ny CUA amin'ny ity taona ity ka 570 lehilahy ary 520 ny vehivavy. 570 kosa no uraisina amin'ny sampanampamonjovony amin'ny ity taona ity. 9 ny vehivavy ary 70 ny isan'ny lehilahy izay manana ny salan-taona 20 hatramin'ny 80 taona ary manana ny diplôma BEPC. Misy ihany ankilany ny fepetra hafa izay takina. Dia misy ireo fepetra izay tsy maintsy takina aminy. Ny voalohany indrindra dia rahantsika mahafantatra fa malagasy ny olona alaina. Antananarivo renivohitra isika dikan'izay ponina eto anivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Ny asa dia asan'ny mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny sy fandaminana ny fiarahamonina ka mila olona tomady, matanjaka, salama ary tsy misy fahasamponana amin'ny vatana. Izany dia porofina amin'ny alalan'ny fanaovana visite medikaly eny amin'ny BMS. Tsy maintsy mirefy 2 metatra sy 70 farafahakeliny ny lehilahy ary 2 metatra sy 520 farafahakeliny ny vehivavy. Manana ny mari-pahaizana BEPC. Ny fanadinana idirana ho mpamonjy-voina dia amin'ny 20 sy 20 janoary sy 3 sy 4 febroary ny dingana voalohany izay sy ny fanatanjahantena sy ireo firesahana natao interview teny frantsay ary ny dingana faharoa dia amin'ny volana marsa ho an'izay afaka ny dingana voalohany. Ny fahatelo septembre 2024 hatramin'ny 3 desembre 2024 no fandraisana ny antota taratasy izay aterina eny amin'ny riana fahatelo DRH misahana ny mpiasa eo anivon'ny lapan'ny tanàna Analakely.
Misy taratasy peta-drindrina manerana ny boriboritany enina sy eny amin'ny vondrona ary manoloana ny lapan-tanàna Analakely mikasika izay ho an'ireo tanora liana amin'izany. Manam-boninahitra miisa 9 no navita fiofanana teo anivon'ny SCPO eo fiadanana tontolo mo famoahana tamin'ny fomba ofisialy azy ireo izay mitsinjara amin'ny andihany telo samihafa. Fanamparazavana. Izay ataontsika fanitsindrafitra eo anivon'ny tafika izay dia nomena fahalalana sy fahaizana manokana ireo mpiofana ireo nandritra n'izany fiofanana zany raha ataontsika hoe resana eto zany dia anatin'izany ny ataontsika ny action civilo-militaire izay tsy maintsy natao ary nampianarina an'zareo koa zany nampiofanana an'zareo ny ataontsika andraikitra mifandraika amin'ny rafitra izay hisy eo anivon'ny tafika. Teo tokony teo amin'ny enimbolana teo nanaovana ny fofanana fa teo moa nisy any ataontsika ny amena ara-pahasalamana dia tsy maintsy natao ny fampietona ny fampiofanana teo anivon'ny fitoerana dia lasa teo amin'ny ataontsika 7 volana teo eo zany navitana zavatra zany. Lafomba hafa kosa indray dia velaran-tany mirefy 3 hektara no novolena zanak'azy zanatany 4 ariva atao amin'ny alan'ny Tampolo ao Andapa-faharoa anatin'ny distrika Fenerivo Atsinanana. Ny fanamafisana ny fandrakofana ala amin'ny faritra iny moa ny tanjona ao anatin'ny izany fanadina. 27 isanjaton'ny velaran-tany ao amin'ny faritra Angalaljorofo no mbola rakotra avokoa amin'izao fotoana izao. Na eo aza ny fahapoten'ny tontolo iainana misy eto Madagasikara. Vinavinain'ny fitondram-panjakana ao an-toerana ihany koa ny ampiakatra ny taha io amin'ny alalan'ny fambolekazo ao amin'ireo ala voaaro. Isan'izany ny alan'ny Tampolo izay manana velaran-tany 720 sy 900 hektara. Ity toerana ity tokoa moa zany dia toerana izay manodidina ny ala rovana aty Tampolo. Ary toerana izay tantanan'ireo vondron'olona ifotony ka hitatsika ny toetrany amin'izao fotoana izao ko averintsika ho ala-kitroka. Zay zany ny fanamby. Averintsika ho ala-kitroka ary zay no antony amboletsika kakazoala no ambola aketo 4 arivo fototra zany ambola aketo niany. Raha tsy vitatsika zay dia misy fiantraikany indrindra fa ny ala izay miringana misy fiantraikany amin'ny fiainatsika malagasy mihitsy zany izay tsy fisina ala maitso zay ka sady ataotsika no andrakotra ala satria azotsika tombony amin'ny orana azotsika tombony amin'ny fanalefahana ny vokatry ny fivavahan-toetrandro eto Madagasikara. Ahafahana manohy ny fandrakofana ala ao amin'ireo faritra arovana ireo. Zanakazo zanatany miisa 4 arivo fototra no novolena atao amin'ny fokotany Andapa-2 commune rurale Ambodimanga 2 teo anivon'ny velaran-tany mirefy 3 hektara. Antony ny dinana ifotony ihany koa ny fanarenana ny alan'ny Tampolo izay efa miapotika amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ny ministra lefitra misana ny fandrakofana ala ny Madagasikara. Izao fitsidiana zao zany dia natao manokana ihany koa ijerena ny toerana hanaovana fambolekazo faobe na reboisement grande échelle izay ho vitrine régionale ny faritra ty. Napetraka hozy izy ako zay satria ny reboisement grande échelle dia manampy kokoa amin'ilay fanatrarana n'ilay ezaka. Zany hoe raha nisy zany ny ezaka napetraka teo aloha izay tratra ary ny oatra dia ho doblena zany izay ezaka izay mba natratrarana ny vina izay napetraka dia ny fandrakofana alan'i Madagasikara amin'ny fambolekazo 150 000 hectares. Dia jerena ny olana ifotony ihany koa amina resaka sécurisation misy ny toerana izay efa ny ministera nefa misy olana. Eo ihany koa ny fitadiavana ny espèce na naissance adapté amin'ity faritra ty sy mba ahafahana manatratra haingana an'izay fanamby izay. Itsankilan'izay efa mijoro ihany koa vitrine na mamolavolana ny zanak'azy ao amin'ny faritra Angalaljorofo. Najoro izany entina manatratra ireo tanjona sy ampiroboroboana ny fandrakofana ala ny Madagasikara. Mbola tsy ampy kosa ny enti-manana ahafahana manao fikarohana momba ireo fanafody enti-paharazana. Entina manatsara izay sehatra izay isan'ny fiara-miasa eo amin'ny faritra malagasy sy ny JCR avy ala amin'ny famokarana fanafody miisa 2 miselarana artsona. Raha nantontanisa 3 isanjaton'ny malagasy no afaka mampiasa ireo fanafody vita vahiny. Na izany aza mbola mampia ihany malagasy ny fampiasana ireo fanafody nentim-paharazana na vita amin'ny zava-maniry malagasy. Ny fampiasan'ny malagasy ny zava-maniry
na ny fitsaboana amin'ny enti-parazana dia efa any amin'ny 70% any. 30% eo zany no tena mampiasa, afaka mampiasa ny azo atao hoe fanafody vazaha occidental. Fa gasy zany efa zatra fa eo le lazaiko hoe le fahalalana an'le izy a, fampiasana an'le izy a tokony isy le zavatra nolazaiko tamin'voalohany tao hoe misy fikarohana na base scientifique mba ahafahan'ny olona maka an'le izy a tsisy fisalasalana intsony. Nareo zao raha maka fanafody vazaha dia mihinana pilule. Raha maka an'iny pilule iny ao ka raha dokotera manenao pilule iny minana pilule roa na telo a tsisy ahiahy mihitsy ao amintsika hoe hihinana an'iny fa hatrany dia mihinana amin'ny fahatokisana tanteraka zany misy confiance satria efa nandalo zavatra be deaibe ny pilule kely iny zay vao tonga amin'ny pilule iny ary efa niekena fa mandaitra io a zao ny asan'io a dia tsisy manao fanontaniana intsony. Fa raha tsika nandeha maka tapakazo kely ery an-tsena ery a dia lazainy fa ohatra hoe mahasitrana vavony a dia mety mbola iahiahy tsika hoe ahoana marina tena mahasitrana vavony marina ve ty tapakazo ty na ty ravikazo ty, ary taiza ny pirofo a, taiza ny ao anatiny ve efa nisy nanao fikarohana mba ahafahana mametraka tsara mihitsy hoe manasitrana vavony ty. Etsy ankilany raha ampitahaina amin'ireo firenena mpamokatra fanafody, isan'ireo afaka mifaninana tsara amin'ny fananana espèce végétale i Madagasikara. Raha toka 7,000 ny any Chine, 4,000 sy 1 alina ny any Inde, 2,000 sy 1 alina kosa ny any Madagasikara. Na manana izany aza nefa isika tsy misy ny tedi-bola natokana ho an'ny fikarohana ahafahana mitrandraka izany. Laboratoire ngeza be ohatran'ireo Pfizer zao izay mikaroka dia mikaroka dia mikaroka amin'ny resaka vaksiny. Fa ny zavatra tsy fantatritsika dia manao izy investissement ngeza be ao amin'ny recherche any amin'ny 2 milliards de dollars any amina molécule anankiray hitsaboana ny homamiadana 2 milliards. Tsika manana substance active kanefa indrisy aloha tsy manana budget zany tsika amina recherche hoe ahoana ny ahafahany, nefa ntsika dia manana zava-maniry mety mahasitrana an'izany homamiadana zany, fa tsy ampy zany le fanampiana na le entina anaovana le fikarohana an'le zavatra zay. Eto Manatsara izay sehatry ny famokarana fanafody vita amin'ny zava-maniry malagasy izay, isy ny fiaraha-miasa eo amin'ny fary malagasy sy ny JCR Vaniala amin'ny famokarana fanafody miisa 2, fanafody mitsabo amin'ny arety bavony sy ny arety kibo, ary ny fanafody mampatanjaka ny herim-batana vita amin'ny artemisinine. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia niavaka ny fankalazana ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanombohan'ny taom-pianarana 2022 sy 2023 amin'ny faritra Vakinankaratra izay natao tao amin'ny commune Andranomanelatra Kolo TV Antsirabe. Teto amin'ny EPP tsara mandroso commune Andranomanelatra no nankalazana ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanombohan'ny taom-pianarana 2022 sy 2023, 2022 sy 2023 ho amin'ny farim-piadidy mpampianarana eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Nahitana solontenan'ireo 6 rehetra eto amin'ny distrika 7 mandrafitra ity faritra ity izany. Anisan'ny tanjona lehibe napetraka ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fanatsarana ny kalitao fampianarana eto Madagasikara. Miainga avy any fotony fanatanterahana izany ary mandeha tanatohatra ny fanovana ny fandahara-pianarana apita amin'ireo zaza malagasy. Amin'ity taona ity dia mbola mitohy ihany aloha ny fampiasana an'ilay fandahara-pianarana izay efa nisy teo aloha. Fa kosa misy an'ilay sekoly vitsivitsy amina sisko vitsivitsy ampiarana an'ilay amin'ilay klasy T1, T4, T7 ireo programa vaovao amin'ity taona ity. Io zany aloha no atomboka dia atomboka tsikelikely amin'ny klasy mifandimby dia any amin'ny fahaefatra taona fahatelo taona any tsika vao mahatratra an'ilay any aminay jusqu'any amin'ny terminal zany miova daholo ny programa. Fa izao zany dia marina tsara fa le programa ampiasaina ankoatran'ireo klasy ny tononoko ireo dia mbola ilay programa
teo aloha nandritra izao lanonana izao ihany koa no nanolorany solombavam-bahoaka izay voafidy taty amin'ny distrika ny Antsirabe faharoa fotodrafitra asa efitrano fianarana miaraka amin'ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny EPP tsara mandroso andramanelatra ary nisitraka fampitaovana ihany koa ireo ankizy izay manao fanatanjahantena toy ny baolina kitra. Ankehitriny aloha dia ny fotodrafitra asa satria izay moa ilay fiarah-miasa eo anivon'ny fitondram-panjakana sy ny solombavam-bahoaka dia angatahana amin'ny Andriamatoa Filoha sy Ramatoa Minisitra any mba hanomezana andreto anefa nampananteny izy ny hanome an'ireo latabatra seza izay ho an'ny mpianatra amin'ireto salina vaovao izay vita ireto. Atombokitsika aty amin'ny EPP aloha izany ary rehefa avy eo hitarina ihany amin'ireo lehibe izay na ny CG na ny lycée na ny université ny fikarakarana izany ataontsika hoe taleta na katita kely izay solotena ny Madagasikara zany ao aoriana. Mino aho fa avy aty amin'itony école itony ary efa taty nahitantsika andreo zoky be tany aloha tany. Mino aho fa hanomboka indray tsy ho ela ny fikarakarana an'izany mba hahazahoantsika manana relève eo anivon'ny bariady Madagasikara. Totosa teto amin'ny commune Andramanelatra distrika ny Antsirabe faharoa ny fankalazana ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanombohan'ny taom-pianarana araka amin'ny 2024 2024 ho amin'ny fari-padiadim-pampianarana eto amin'ny faritra Vakinakaratra. Ivadika maresaka any ivelany sika dia resy tosika tanteraka ny Ebola ao Congo araka nambaran'ireo manampahaizana. Ankoatra ny fanamafisana ny fanaovam-bakisiny ho avy eo amin'ny tsena ihany koa ny fanafody vaovao iadina amin'ny Ebola fanadina. Maherin'ny 5,1 ny mponina efa matin'ny Ebola tany RD Congo hatreto. Fapolo taona aty aoriana nahitana voalohan'ny varanaretina manodidina ny Zaire. Resy tosika tanteraka ny Ebola araka ny nambaran'ny Jean-Jacques Moimbe manampahaizana momba ny fitsaboana azy. Izany nazombokany tamin'ny fitantanana ny Ebola ny fanaovam-bakisiny toy ny natao tamin'ny mponina manodidina ny 5,3 sy tany atsinanan'ny firenena. Ho toy nyizay ady amin'ny Ebola izay hatrany. Ho avy eo amin'ny tsena ihany koa ny Ebanga izay efa nankatoavin'ny FDA na ny sapandrara Amerikanina misahana ny fanafody ny volana Desambra tamin'ny taondasa. Tsindrona indray mandeha ny fampiasana ny Ebanga ary voalaza ho mahomby kokoa raha oharina amin'ny fitsaboana natao hatrizay. Antenaina ampidina ny tahampahafatesana mifandraika amin'ny Ebola avatrany ihany koa ny Ebanga. Dia ny maresaka iraisam-pireneny manakatona vaovao tamin'ity androany tenkatrano nanaraka izany mandrosoa sy nadaolo tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.